Gasy Rakoto. Fitiavana alika. Tantara nosoratany Ibrahim Tsambola Masoandro. Ireto avy no miaina ny tantara. Sitraka, saondra, braintsa, andry ary mbola ranto. Nanantotosa, braintsa mbola masoandro. Na indrindra ny ary teknika, aina ra hery lala. Voaraiko avokoa ny taratasy sy ny afatrao. Mazava ny zavatra tianao ambara. Mazava aminao ny tiako ambara fa tsy azonao ny tiako atongavana. Resaka mitovy ihany zany fa zahodikodiny. Amin'izao dia ahoana hoy mandrindra. Dia ahoana fa reny izy reniko. Toa tsy misy tanjona ny fiainantsika. Amiko anefa matoa miady dia misy tanjona tiana tratrarina. Efa mazava ny tanjonao e. Te hampanjaka ny hevitrao mandrakariva ianao. Saingy ianao kosa tsy handray izay lazaiko mihitsy. Takatrao ary efa hainao tsenjero ianao ny zavatra vetetiko. Kanefa dia tsy misy ampidirinao anaty lohanao. Resaky ny mona sy marenina ny antsika. Ko maninona raha janona? Rehefa tsy ahitana vokatsoa. Eny e, tsy maintsy afara amin'izay ihany. Rehefa izay ny sitrakao. Tsarovy anefa fa izay rehetra nambaranao dia niraisiko ary nizahako arak'izay tratrako. Ianao nanova ny fiainako toy izao e. Dia lasa indray fa zaho koa ny nanimbanao e. Ataoko hoe tsy nanimba fa nanova. Saingy rehefa miova dia nisombaiko, dia nipitehako. Nisy voninkazo nalainao tany amin'ny sanisy azy. Nafindranao tany aminao, nozarinao ny fiainana sy piraimonina tsy fantany. Dia lasa ianao. Motsy fanimbany izany. Tsy ny saina akory ny animbanao tamin'izay nataoko e. Fa nampiana madio tsy ny lako tambo ny nataoko tamin'ireny. Nefa toy izany indray no arahanao trosa. Tsy manaraka trosa aminao aho fa mampafantatra tsara anao ny vokatry ny nataonao e. Tsarovy anefa fa tsy manery anao ane ahy. Ny voninkazo ane tsy manapidiny. Fa ianao kosa tsy niterena. Tsy niterena tokoa. Fa naheno ny sasasasany rano. Mangetaeta. Ka namonjo ny sotro. Mangetaeta fihavanana raha tsy fantatrao. Ka tsy mandazay tonga mandroso izany. Kanefa toa alika ihany. Ny fihavanana ranona tsy mila tambony sy tsy andrasam-balina. Adinonao angala e teny hoe fity mifamaly mahatsara fihavanana. Ka tsy navaly fity taminao aho izany. Ela re izany fa aleo mandray fanapa-kevitra masoa antsika e. Be loatra koa ny vavanao ka tsy tantoko itsony. Ka tapozy hevitrao fa ela izany. Alohan'ny ilazako anao ny hevitra dia tiako ny idiran'izao teny izao anatin'ny lohanao io. Toy ny zoky izay tsy ananako. Ray aman-dreny elany etezana. Andrekinana. Fizarana olana. Fiantana. Fiangotiana. Fakana hevitra. Toy ny namana izarana ny adalana. Ny fifaliana. Ny tsy ambaratelo samihafa. Namana narina raha sy lafaka. Anory raha diso lalana. Ibedy raha sendra manao adalana. Anotrina amin'ny fifaliana. Anirona raha maty. Amangy raha fahoriana. Amahana raha sendra nona. Tsy tantela fadrakitra ianao raha takiako izany rehetra izany. Fa neveriko ilay tapitrotra amin'ny namana. Raha tsy navita ireo taminao aho dia maniry anoho izany amin'ny sisa rehetra. Fitirany tramony ianao e. Be fiavy fa mora ritra. Ny ahy kosa fity vato lampy. Midanikandro izy mamay. Merikandro izy mangatsiaka. Amiko ny fifankatiavana. Atao fihavana molotra ka tesitra vao mifanatona. Tsy sasatra mamitrana fihavanana na dia heverina tsy manan-kambo aza. Saingy rehefa tsy misy vokany izany dia aleo atsahatra e. Ho tanterahako aminao izay sitrakao.
Teza izay resaka ny fanaovana farany. Manahirana nareo samy maty kampo de tondranareo aiza nefa izany Hitondra ny saina iverina amin'ny laony ny angamba. Tsy tsapany ombo ny lany rambony raha tsy tapaka fa lasa ianao vao tsapako ny irandriza raha manatoa amin'izay. Ka raha olona mpifankatia nareo dia rariny ny ady lahatra ataonareo ohatr'izao fa mpinamana tsy takatra ny saiko hoe inona ny tanjonareo na izy aza tsy mahatakatra ny tanjony ny tanjony hoe ny tanjony satria na izy koa aza tsy manana tanjony. Dia makay izany ny tanjonareo mizotra makany tsy azoko tsy azonao tokoa. Na mpifankatia na mpianaka na mpinamana na mpiraitam-po mitovy foana ny alalin'ny fankatiavana fa raha ihany mampiavaka azy. Fo may re tsy mazavy ny mpifankatia hoy isika raha tena mifankatia izy dia iray ihany ny tanjony dia niaraka mandrakizay. Fa re tsy afaka iaraka mandrakizay koa ny mandrakizay tsy misy fa ny mandra-pahafatiny misy. Ary ny fiteny mazatra hoe izay nampiresin'Andriamanitra aoka tsy hosarahan'ny olombelona. Tsy niara-nofo izany fa niara-panahy indrindra niara-piainana. Ka iaraka mandrakizay koa ve izany ny mpinamana ka tsy reny mivady lahy samy lahy na vavy samy vavy reny mifetra. Diso tanteraka nareo ary aza tezitra raha lazaiko fa maloto na ambany saina. Fa nahoana ka ny firaisana voalaza dia tsy ara-nofo ihany. Tsy voatery miray ara-nofo daholo ny olona mifankatia rehetra rehefa miaraka, na lahy sy vavy na vavy sy vavy na lahy sy lahy. Tsoroko aminao anefa fa misy olona mifankatia mihoatra ny mpivady kanefa tsy manao an'izany. Akoatra ny vatana izay mijanona hatreo amin'ny mahabiby dia misy ny saina sy ny fanahy. Ka ty resaka mandrakizay ty mihitsy tsy azoko Fa inona ary eto ataonareo reto fa maninona izay miady foana nefa tsy hitako hoe mitondra makaiza. Ka mila vanina izy tsinonako mila voatsiary isan'andro rehefa vita tsy dia mipongatra indray ry. So dia mba misy zavatra tadiaviny kosa ka azo tanterahana izany. Tsy misy ireny zavatra tsy azo tanterahana rehefa misy ny finiavana ka tsy eken'ny saiko ve ho tanterahako maninona raha tsy mifandray tsondra fifanome fahasorenana lavo izao. Tsy mahafoy azy fa tokony ova kely fotsiny izy. Raha ny filazany tamiko dia nanjarina nova fiaina mihitsy izy hatramin'ny mifaneraseranareo. Inona ny mbola fivanandrasana ho aminy? Izy koa miandro fivana aminao. Tiako mba tsy ilavaniny amiko tsony izy Maro ny zavatra efa nambarany tamiko fa mifandefera re nareo dia izay Inona ny lazainy taminao? Zavatra tsotra hono nangatahany taminao dia ny fankatiavanareo mandrakizay tahaka ny raitam-po na ireo mpifatitra. Adalanga izy sarotra izany. Ny mpivady aza mifanaikeny amin'ny alitara mbola mifamadika. Fa ny alitara moa no inona na eny ambony vatolampy na eny amoron-drano na aiza izy roa mifanaiky ny zava-dehibe. Ny tenin'ny fanomezana no masina fa ny alitara nga afaka hanameloko azy amin'izay adalany Tsy tiako ny famatipatotra amin'ny teny Tsy hitako izay fanarahanareo rehefa tsy afaka ifampiaino fa maninona raha ekenany raha sainy tadiaviny Dray izay mihitsy ny le tsy azo atao ka namanaiky aza ange ianao rehefa misy olana ny oriana any azonao atao no miverina amin'ny teninao dia lazaina fa mpamaty andray avelao amin'izao ka raha manaiky moa ianao inona ny antony ivadianao aminy raha tsy mamadika anao izy ka matoa izy misisika dia misy tanjonao fa aiza moa no misy zavatra tsy misy tanjona amin'ity fiainana ity. Mananga ianao so manana tanjona ratsy aminao izy. Efa nao zavainy ihany tanjony aminao ary angamba koa efa nao zavainy taminao hoe ahoana raha azonao atao izy no mifamatotra toy ireny raitam-po ireny na ny mpianaka na misy aza ny ady dia mifandroa ihany tsy misy hoe misaraka izany fa firifiry moa ny mpianaka sy mipiraitam-po nefa tsy mifampiditra trano noho ny ady tsy fanarahany toa orinao amin'ny zavatra ratsy avokoa anie izany resaka izany mpivady eny amin'ny alitara misaraka mpinamana sy mipiraitam-po mifanditra ny trano hoe ohatra tsara ny tiany tanterahana fa tsy izany fomba fijerinao izany. Ireo mifankatia mifanohana misarotra mifamonjy amin'izay fahasairana na mifandevy maty. Raha ohatra izany mba handraisanao ny ezaka ataony dia tsy hampalahelo azy dia tsy hifamalitsony nareo.
azo tanterahana anie zavatra tiany fa ny mifamatopatotra kosa ny aloha tsy lasy. Zava-dehibe ny teniny maro ho izy nefa namadika ka tsy tiako very fotsiny amin'ny olona mbola madika ny androko sy ny fotoanako ary ny herim-poko. Afaka matoky izy fa tsy hamadika azy ay sa efa namadika azy a? Aty ianao no milaza izany fa tsy aminy nefa izay no andrasany aminao. Ka tsy mila lazaina aminy ranga zany a, ho hitany eo fotsiny. Ny zanaka natiana aza rehefa manaiky nono akifika. Dia miverina mitetsy aloha ihany ny resantsika satria ampangainao olona tsy azo itokiana sy zaza manaiky nono izy dia tsy mahita fomba fijery azy akoatr'izay ianao. Ny fijeriny ako nge ratsy hatrany na izany azy ampiriny ny ampody izy toerana tsy ahafaty ianao ny anaiky izay zavatra angatandra efa ataonao ihany. Fitiavana alika. Tantara nosoratany Ibrahim Tsambolamasoandro. Mbola hitoy. Lasa saina ny enao zany misy olana anga ka afaka hiaraka amiko any ambanivohitra ihany venao amin'ny lahady izao mbola misalasala ary feno asina fa manana olana venao sa le miaraka amiko mihitsy mbola tsy maharesy lahatra anao. Manana olana ary ny tena mariny ka naolana ary mitsy nizarana amiko filontiana sa izy indray ny tokony hizarany mavesatra. Tokony tokoa raha mampifankatia antsika saingy maika ampavezatra ny alaheloko izany raha satria nahoana ary landy satria olona ray ihany dia tontolo iray voamaika tsy azoko. Samy manana ny tontolony tsirairay. Ny tontolonao tsy tontoloko saingy izay indrindra mampifankatia mifampizara amin'ny tontolo roa anjara ho ray dia ho foana ny hevitra manelanelana. Tena marina izany saingy misy tontolo iray tsy tiako ampidirana amin'ny tontolonao. Fa nahoana ho satria ny tontolonao no natao hita ampifiako rehefa mandositra amin'izay mahazo ahy ihany ka dia mitoka amin'izany tontolo izany indray ve? Mety anjaraina ny morazaka ary landy lazao aho fa apika ianao anadino azy. Izany ve fantatrao fa mety ka efa mazava izany. Mazava fa tsy misy fehim-pihavanana. Tsy asa terivozina ny fanampiana fa izay vokatry ny foe tsy tokony ho takiana koa nge izany. Mazava ny teninao saingy izao no tiako fantatrao. Ho abolany ity raha tianao no lasa lavitra kolokolo ifatratra ny soavalinao. Sy efa fandray isan'andro izany ny sermona nakahoaka izay ka. Tsy misy ny manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy. Arena tsy voavidy vola ny namana. Tsy tsapanao izany. Ary disy lalana ianao mamoaka ireo teny rehetra navoakanao ireo satria eta mavesatra tokoa ny namana. Entana sarobidy tsy maintsy lanjaina na dia amin'ny lalatsarotra aza. Fanomezan'Andriamanitra ary mahavoaozina raha tsy hajaina. Manozina ianao satria tsy manome izay tadiavinao Tsy manozina anao fa milaza ny anjohanao sy ny olona ratsy fitondrana namana toanao satria raha tsy daholo izany natokanao. Izay no ireharehanao. Ambarako anao fa be ny tsara nataonao. Ie, mety tsy nisy navita ny vitanao fa ny tsy vitanao kosa izay nininao tsy natao ka nandratra ary tsy ho sitrana mandrakizay. Izay napetranona tao am-ponao ihany no afaka mandratra anao ary nono natao ianao. Marary angamba malahelo fa zavatra tokana no azo kinona. Tsy hanenina amin'ny fotoana hitsarana ilatsaka ny ranomasoko. Je triompherai le plus beau cadeau du ciel.
Mais pourtant je t'ai perdu. J'aurais aimé que ce soit toi mon plus beau cadeau. Satria andray ny fanomezana tsara indrindra. Na zany aza tsy eo anilako tsony ianao. Tiako raha ianao ny fanomezana natolotra. Amiko mantsy ny sarobidy indrindra eto an-tany dia namana tsy mivadika. Mihevitra fa tsy misy firy zany ary nataoko rehare fa manana izany ay vao fitaky ny eritreritra hatrany am-boalohany. Mino ankehitriny fa tapitra voafitiko tao anatin'izay rehetra nambarako izay ny tao anatin'ny taona maro. Aleo andeha, mino fa tsy ho banga akory ny fiainanao. Azafady eky manelingelina. Tsy maninona ka? Fa ahoana? Inona vaovao? Tsy afaka amin'ilay fotoanantsika ratoandro Fa ahoany? Tsy mankandray ka? Oka mihitsy aloha fa reraka be ny saiko. Fa misy olana? Ie, misy olana sady marary andoha be ka. Aiza ianao zao? Aiza moa fa ety an-dalana. Fa niantsanao nga izy fa ahoany niady indray nganareo niady izay fa raha tsy niantsanao izy tokony ho avy eo ihany izy zany fa inona indray zao tia tsy mampiteny ianao tsy hitako izay lazainako tao olana tsy hahitambahany mihitsy reny anareo asa tenina fa tsy maintsy antso ihany izy mino an'izany ianao mino fantotro loatra izy dia mino koa ianao fa tsy ova amin'izany izy ary ianao ve mbola toy ny taloha ny taminareo vao nifandray nambarany tamiko fa ny antony nandeha ferany antr'izay dia satria ianao nandevitra taminy ary tsy namela azy mihitsy raha mbola atao anaty alahelo nampitony azy hatrany mandra-pilaminy nefa tsy santsony ianao ankehitriny ka zarina tao ny fahazarana ilay iziko tsy maintsy ovaina ny fitondrana azy mianta loatra izy saingy tokony ho saininao fa rehefa niova ianao dia mety hiova koa izy hoy teo izany dia ahoana aloha ajanona indray izany ilay zavatra za aloha tsy mazoto izy aza tioko aleo ajanona tia marina fa saika diniko ilay volanao ny indramiko ay ve tsy maninona ka fa zao ambarany afoana hoe sika hono mba zokony ary tsy zakany ny ataontsika indrindra ny ataonao ka izany na tsy miresaka aminy aza malahelo azy tsy midika ho tsy firarahina azy anie izany ny asa ny adidy maro tsy misy fotoana ilalaovana intsony ary reto tsy ambaratelo-piainany tomany matetika izy rehefa miadinareo satria hono ianao zokony namoizany zavatra maro nefa mahafoy azy amin'ny fotoana sarobidy tsy tantoko le izy mitomany foany alamina roa zay marary zany ny lohako inona no ataoko ola eo abolana ray izay mandeha izy tahaka ny mbola tsy nisy nahitanao mira tahaka ny tsy mbola nisy naheno anao tiava tahaka ny tsy mbola nisy nandratranao atao ahoana ny aina anaty fo madio tsy misy petina nefa misy ny ratra tsy asitranina na tsy misy koa aza mipetina tsy maintsy asiany olona ny fiovana tadiaviny matoa izy nandratranao dia misy tanjony ao arakaraka ny anehoana ny hery vaika ny fandeferanao no maika hanoseny anao izy nefa tsy nandefa finday rasaky anytaneko momba amin'ny fotoananay androany vo amin'ny roa aloha zao mety ho avy eo ihany izy matotsy ny laza miloko sary mpisainina ny anova
iny efa ry apitry ary tena mivaloarika bianga izy zany Andriamanitro. Allô? Allô? Manaona tompoko? Fa izy ianao azafady? Azafady tompoko fa fizy zany e? Fa ahoana izay e? Tsy haiko fa rehefa nijery ny Fondailandy dia nilaranao no hitako hoe natsony farany ankeo e. Fa izy? Ety amin'ny hôpitaly izay fa nidoniny fiara izy e. Maratra be ve? Fa misy inona e? Maratra olona anty fa nidoniny fiara. Andriamanitro, dia ahoana? Dia tsy haiko e. Antsoy e? Fa maninona tapahan'ilay olona izy teo e? Tsy haiko. Bonjour. Tsy mahazo tsony. Dia ahoana izany atao? Inona ary? Tsy misy azo atao fa miandry. Za ihany izany no nahatonga an'izao. Fa ahoana e? Ilay mifamalimaly izy izay dia tsy zakany. Aha, ny anareo koa efa ho lava. Aza hitako Andriamanitra ka. Lozy ity. Aza hitako ka maty ilay zandriko. Sady izy nilaza hoe andeha. Dia nono fa tsy ho banga amin'ny fiainako. Andriamanitro, mamindrafo ho amiko. Manao mahaiko izao hoe mamindrafo ho amiko. Ay, izay koa dia mbola masiaka ery. Heveriko fa aditaony fanao hatramin'izay na iny e. Tsaroa fa misy farany zavatra rehetra e. Landy a, vodina mafy ianao. Aizava ny marary. Fa nahoana tsy miteny e? Sisy ambara. Nahoana ireo ny tonga aty? Aza masika moa e. Mampijaly ahy mahita anareo. Tokony ho lasa tamin'iny aho dia efa nilamin-tsaina ohatr'izao. Amin'izay koa nareo tsy mandany andro aty. Aza be fo ohatrin'io moa e. Mifona fa disina sika. Tsy misy tsinonao fa mahazo misotra-pilaminana amin'ny hoavinao ianao. Izay asitrana anao no maika fa tsy ny miady e. Aizavy ny marary ianao? Aiza hono ny fanafody ilaina? Ireo ambony latabatra ireo efa nividiany feno ny sasany. Fa inonao moa izany feno e? Olona maniriditra ho isan'ny mpampijaly ahy. Izay indray ianao. Olona tena tia sy mikarakara anao io ve dia lazainao mpampijaly anao sahady e? Tsisy mahorotry ny fitiavana miaraka amin'ny olombelona. Taiza ho any voadony e? Ty ilany avy misy fanafody ahositra an'io dia misy dokotera mpanotra ato. 3 andro any mijanona ato e. Aza lazaina any an-trano fa aleo izany ilaza aminy. Landy a, aza mitana lahelo amiko. Miangavy anao aho tsy hamangy aty intsony. Dia tena tsy mety misokatra amiko mihitsy izany no fony. Milamina ianao fa ho afaka ihany izany e. Tsy fanao no toy izao e. Rary ny any izy raha mankahala satria noho ny zava-misy taminay no nahavoazy toy izao. Dia tsy ho afaka mangy azy tsony aho izany. Ka atao ahoana re? Izao mba hiangaviako anao e. Fantary daholo izay fanafodina zavatra ilainy vola fa alohako daholo. Mahery loatra ny sazy ataony amiko. Fa hojareko ary dia ho lazaiko anao e. Ontsy ny foko. Saingy tsy misy azoko atao e. Tsy te anakorotana azy satria mbola marary izy. Manao hoana izy eo? Efa tsaratsara daholo ny sady efa mihoatra foana. Miala tsiny raha anontany kely. Ahoana moa izay? Tena misahirana be amin'ny landy ianao. Efa ela ve nareo niaraka? Tsy hitako izay ilazana azy. Tsy azoko.
Izany hoe tsy tena hoe miarak'izay fa mbola mifankatia. Tsy dia mazava ny tiako antaninina dia hoe manana tanjona hiaraka ve? Izany hoe maniry ny hanao tokantrano izany nareo? Tsy haiko fa atao misalasala izany izy. Izao mba hatoroko anao, mila faharetana be ianao raha haka mifony. Ohatra olona tena mora raika tia izay izy io e. Mora tia olona izy fa mora misaraka rehefa tsy mety aminy. Toa mampatahotra any izany lazainao izany. Ka izany ve ho azo anorenam-pity? Tena tsara miaraka aminy raha tena voniny ity azy satria izy tsy mamaty. Ka ianao ny laza teo fa ilaozany rehefa tsy mety aminy. Aiza moa misy olona ety amin'ny mandrakariva e? Tsy izany no tiako lazaina e. Olona mora tia amantry ianao fa tsy mandray niny olon-tiana izy raha tsy hoe efa tena azo ny antoka hoe tena tia azy. Tena tsy azoko mihitsy any izany zavatra izany e. Mety mifandray aminao izy, mety mifanampy aminao. Tsy mandray anao olon-tiana izy raha tsy hainao maka mifony e. Fa atao ahoana mifony e? Sarotra be. Ny fantatro dia mila olona manana faharetana izy ary milaza aminao hitandrina raha ity azy mba tsy handratra azy. Aleo hijanao mpinamana fotsiny raha tsy vonina hitandrina ny teny fanomezany. Misaotra anao any lazana izany ary aleo aloha hiditra hijery azy. Ary ianao nga tsy handroso? Afaka mandroso ianao fa matory izy. Ay, misaotra. Efa lalina ve izy ny torimasony? Efa lalina ihany fa aza miteniteny. Hijery kely azy fotsiny ahy dia hanao vavaka mangina ho sitrana aingana izy. Mampalahelo aty tantely. Izao ka mangalatra mijery any landy. Tsy azo atao fantantry landy hoe mamangy azy izy. Inona ary no ataoko hanafoana ny ady misy amin'izy roa ireo e? Indrisy ry landy. Dia tena tsy hamela amin'ny fahadisoko mihitsy ve ianao? Tsy ho mpinamana toy ny taloha tsao izany izy. Misaotra an'Andriamanitra fa sitrana somatsara ihany ianaoko. Ie, misaotra azy dia misaotra anao koa. Inona indray dia mampisento anao e? Miverina teo amin'ny fiainana taloha indray e. Hiatrika fahasorenana sy ny... Izahay indray. Fa inona ihany tia mahasorena lavity e? Ny fiarah-miaina amin'ny zanak'olombelona mihitsy ny zary fahasorenana. Oare, fa nahoana? Na dia mitandry tena tsy ho tafitohana azy ianao. Manao izay hanafitohana foana ry zareo. Tia filazanao koa dia milaza tena tsy ho zanak'olombelona. Efa fomba ny tany izany ka atao mahakelaina ve? Fantatrao? Tsy ny miaina miaraka amin'ny zanak'olombelona ny sarotra, fa ny miaro ny tena tsy hifindran'ny ara-tsiny ny manahirana. Tanatrany ireny maizy anao e. Aza manaiky fomba izany. Lazainy izy ka mora. Tsy ianao ny eo amin'ny toerana ka mora aminao ny milaza an'izany. Fa samy eo anivon'ny fiarahamonina angesika fa tsy hainao rery. Ohatra iray ataoko. Raha misy mindram-bola aminao dia tsy omenao satria tsy manana ianao. Na tsy matoky azy ianao, na misy antony hafa, dia milamina ny sainao. Fa za kosa mbola mipepepa ao atsimo sy avaratra mitady izay hamonjenany olona io. Raha tsy misy eo ampelantanako, vokany anana ny olona trosa satria tsy namerina akory io olona mivonjeko io. Aza manatao vavy tsy anana olona trosa mitsirarina ianao e. Ary amin'izay tsy mpefavalo. Ilay olona mivonjenao aza dia andalo rehefa tsy averina volan'olona ny samborinao. Marina loatra ny tena. Tsy izay vola tsy voaverina no mampalahelo ahy fa ilay toe-tsaina nentina tsy namerina azy. Toa mirahira hoe indram-bola ho ahy. Marina tokoa ilay ohabolana espaniola iray hoe raha tianao handositra anao ny olona iray dia ampindraminy vola tsy ho voavery.
fa ty lo misy fanontaniana velo amin'izao dia mbola tantely ihany ve ianao ohatra amin'izao io indrindra tiako izao hoe raha marina dia tsy manana fo maloto aminy a na dia ohatry ny taindalitra tsy noharina hitahiry-lolom-pona fakalana e ka maninona raha tsy miverina fampiresaka aminy dia miverina amin'ilay fampisamboram-bola teo ihany ninona ataoko dia mivadika ho tantara ratsy satria tsy fo madio ny mandray azy e aleoko mampirina ny fitiavako sy ny finiavako mba tsy hanimbako olona hanimbana olona ahoana koa rery izany rehefa ela loatra ny andratrana dia mety andratra ihany e aleoko ny tenako rery aloha ny maratra mba tsy teraka nenina raha andratra olona aleo aloha hiaritra ny fangiry firiana fa tsy hijanona amin'izao fa inona indray reny ataonao e dia ahoana kely miaraka hiala volo kely mba ho mariko tsy hitako hoe hoaizy sika savy hoe tsy handeha lavitra fa hiaraka isakafo kely amin'ny toerana milamindamina fotsiny daholo re a ary ndriange ohatrany tsy dia falifaly loatra tsy hitako izay ambara fa hono a ahoana ry feno mponamana ve nosy tantely fa ahoana manontany fa nresaka anganareo nyresadresaka kely zahay dia ahoana ho izy taminao tsy dia nisy ventiny fa tsapako fa miaro-bianao izany izy sarotony aminao izy fa inona ho izy tsy dia hitako hoe inona hitako sarotony fotsiny izy tamin'ny terina tony mpinamana be tokoa zahay tapitra nalala izany daholo ny teto ambany masoandro sambatra ianao Rolandy fa nahoana ka tena tianao ireo namanareo ka femifandavatena sy finiavana izy ireo marina izany za koa tsy hamela azy ireo rery izany naoviana raha mbola misy koa ny haiko ary raha tsy manaiky an'izany ny hovadinao ka dia sanatria ve olona tsy azo ifanarahana sy tia tena toy izany ny akavady raha za aloha ny vadinao dia tsy sarotony amin'izany ahy ny anampy anao aza nataoko koa lazaina amboalohany izany ka mora fa rehefa iainana sarotra ny mizaka rafozana aza tsy mora ka maika ny namambady misaotranao nanakeo natao tsy misy isaorana ka zavatra ataoko amin'izay rehetra milaza aho izany hoe tsy tananao ela e izaho ko vetivety ihany amin'ny mahazoky ahy dia izany hoe nahatsapa ny adosoko ahy ka menatra ka mametraka fialatsiny sy mangataka famelan-kely kare fantatro fa disy nandratra-nao na dia tsy noko natao azy matoy ianao mangina dia satria fotsiny dia anjara piako anefa fa tsy nandray izay natao elo ka ary tsy tiako fantatra dia hoe mbola hitotoiny teo aloha hoe fifandraisantsika sa dia mangatsika tanteraka amin'ny fonao tsy afaka hamaly anao satria ny teny tsy atao be mamirina azy ny sarotra ny tanety lava misy isainana ny fihavanana toy ny volokotony atonona manalavitra alavirina manatona be ny fotoana nanatonako anao nanositosehanao ankehitriny to manatona ka atositosiko tsy valy faty akory fa ody seribalisamba ody tsy ny fitandremana ny ody fady miala faditra izay vao faditra amin'ny teny dia vahana amin'ny teny ka raha ny teniko no mandratra dia tenika ihany koa ny fanafody efa nataoko ampahiratra ny masinao jamba ny fifankatiavantsika ka rehefa mahiratra ianao dia izay ny fanafodiko landy ary
mahiratra mato midododo aty aminao to tsinjoko misy tsilo ny lalako rehetra raha tsy voavelanao ny adosoko efa nambara ary tadioza rehetra ny lazaiko fa hitanao eny izy aorinandro dia malahelo azy aho e ka tsy efa nivitrana ve nitapaka ka inona indray raha mampahory ianao e mitapina ny rovitra mivolany toy tapaka manana lolopo aminy nga ianao malahelo azy aho e satria disariana loatra izy vao tonga saina tena tsy mazava amiko tsony disaoriana loatra ho efa natao sorona ny fakatiavana vao tonga saina marina mbola samy efa ela ny fotony fidirany fiasana mba fanana lohatsy fianezatry dia ahoana izany te azakazaka hetsapy any aminy aho e nefa to rano mangotraka ihany miandry aho leo mbola nanomaly aho ka tsy tia zava-boribory rehefa totoko ny zava-kendraiko dia hisokatra ihany ngamba ny foko ketozao sasavavy tsara taria sady ao anatin'ny ato anorano to voninkazo vao ny velatra raha va mivelany sosy andro mamery fiary fa efa ela ve ianao no teo vo nahitanao atena anatony eteny zaridaina fakako sainy ka inona ho azy ato mahory anjanako tandrifindraona ihany e otry toorany efa mirotraka ny hitako teo ny zaridaina azy ty mbola feno ranonandro zarao zay mahory inonao moa na inika ianao no izarako izay mahory aho otry ny atanjarainge mora zake ny mavesatra mila mpanantatao zarao anako nahoana ianao nampianao angeny natongavaketo e tsy azoko fa nga fantatrao no manjoano anampy ahy ianao raha fantatro ve inona indray ny anontaniako anao kanefa raha zany tsy misy azonao anampianahy aza mitsara ianao tsy fantatro mihitsy a manoloana anao ty amin'ny fitafiko mavomavo ny endriko mavamavana marina ihany loha ny ao an-tsainao e saingy ahitsoko kely ninona izay mahavesatra amiko tokoa ny fiainako mila fanampiana eo ianao milaza fanampy ahy zao ndraika hoe mila ny fanampiako ka mahavesatra ho any fiainako tsy misy maminy rano marina ka inona no anampianao ahy amin'izany izao ary atotovy any vesatrao ka rehefa maivany ianao dia tsiaro sambatra lavitra ny lalana eto zatsy izy atotovy any olanao dia aloha alohavako lalana ary ao fotsiny aho tsy misy azoko izay tianao ambara mirediredy ve ianao izao ary nisy ka ianao tsary misy fiteny manao hoe ataovy maro ny sakaiza fa raha ihany ny tokiso ary za tsy namanao tsy fantatrao akory fa nidika an'io teny io no tiako azavainanao an'io ka izao namana dia natao hitotototoana rehefa misy olana raha maro ny namana dia
maro ny azo hitototoana izarana ny olana fa iray ihany anefa nitokiso ny dikan'izany dia hoe raha ihany izaraony tsy ambaratelonao aoka hiafaka tsara ny olana sy ny tsy ambaratelo nefa ny tsy ambaratelo dia azonao zaraina amin'ny olo-tokana na tsy namanao aza fa olona afaka manampy anao fotsiny za ianaka ny androany amin'ny manaraka indray mionety dia miresaka misimisy tsika zavatra tsy mba foanaoko izy ity nefa ataoko androany in'izay mba manontany anao a raha azonao valiana hoe ahoany inona ny resaka nataony lany taminao momba tsy misy ka fantatra nefa ianao fizarany tsy ambaratelony ary ambarany amatetika izany tsy haiko hoe tsy hitako izay ambara na laelo be fotsiny izy dia izay no azoko lazaina anao dia mety hitodika amin'ny tsony fa izy tena mankala amintsy izy tsy mpiteny an'izay foana amiko matetika rehefa tezitra taminao taloha nefa fantatra izay ho ataony marina tsy omeko tsiny izy raha tezitra amiko saingy malahelo raha dia tapaka ny fihavananay izy rehetra vitako a narenana azy saingy indrisy za koa mino fa tena malahelo tsy misy mahasambatra anareo afa-tsy mifankaty ange atomboka ny fifamelana ka izahay ne tsy mifanameloka araka ny lazainy matetika dia tsy mahavita manova olona ho izy afa-tsy ny fitiavana ihany na ny fonja aza na ny kapoka tsy misy mahavita zany afa-tsy ny fitiavana eny anaka ka eny ny zato vaovaonao izay elaela tsitsy izay tsy misy ambara firy izao faly miona aminao izao zany ka eny na raha hono mety ny zato hafalianao miona amiko mody tsy azoko mahaiza mamesaka tantara amin'ny fotoana rehetra lalofana rehefa tsy afaka mandray dia manomesy mba mahita ambara koa ianao valy eo ireo fanontaniana ireo dia ho hitanao eo hoe eny ary lazao manana zavatra azo omena na zaraina fiainao any aminao any sa misy zavatra tianao azo inona no mba azoko omena vola madinika ho any mpangataka to tsy manako omena sy zaraina za tenako izao tsy dia tsy anaka tsy mety velivelo manome mpangataka raha tia atsapa fahasambarana ho anao fa izay mangataka aminao rery ihany ny tokony enao fa inona no antony dia ahoana ireo mpanomesy mpangataka ka tsy fahasambarana ny tedavindreny fa filamitsainy tsy dia mazava amiko ka ny mpangataka nge tsy manome fisaorana vokatro ny fo fa milaza ny eo teny io fotsiny izy natao no fahalalam-pomba aminao rehefa manome ve dia tsy maintsy miandry valina izaho mitsarovy safizahany ty tany ity mandre mitsika zanak'olombelona mandra-pialy ety izany izay afafy ihany tsy maintsy tsinjaina ny afary aoko anefa hoeny amin'ny tany mamokatra ny atao amin'ny famafazana maika maizina amiko ny zavatra tianao ambara jereo tsara fa ao anatin'ny fonao no hitoeran'ny fitiavana ny fahasamarana ireo voalazako ireo no manosika anao anana faniriana sy fikasana eo amin'ny fiainana tsara ho volalan-dava fa za rehetra ataonao na amin'ny olona tsy fantatra ao aza dia mahamafy zavatra avy eo aminao ianao izany tsy afaka manome izay tsy eo aminao anefa ianao faly miandry valiny tsy azoko aminao voalaza nefa fa ny olona tena tsara raha manao soa dia tsy miandry valiny tsy mila tambiny
Za no kely indrindra itovizana amin'Andriamanitra. Tsy misy nisany izy na manao ninena ka hoe tsy miandro ninena ihany koa. Raha mandalo ianao ka mandray vatokely anankiray nataonao hitorana ny renirano, miandro ny rano hitoboka ianao, le fonao zany. Tombontsoa nge tovavy sarotro faritany na de tsika ray vokatry ny fo ka tobany aminao de efa zava-dehibe zany. Indrisy ka nahafafy avokoa zany fitiavako, ny fahatsorako, kanefa tsy mandray izay hamafazako azy. Moa tsy zava-pony zany. Zany nataoko anao hoe hafahafa azo amin'ny tany lona ka mivo, fa ho hitanao fa hamokatra zany. Aiza no alalàna fa hamokatra ny tany na tsy? Rehefa mangataka aminao manokana ny olona iray mba hoe aminampy azy, de andray voam-panampiana fafinao aminy izy ny tany lona ka amin'izay hamokatra ho aminy izay nafafinao e. Ary androbina ihany koa ny firoborobon'izany no andraso, fa zamana tena nioty akory de ho sambatra ianao. Ary ahoana hoe ianao rehefa matika rehefa avy mandray soka? De tsarovy fa tsy nandrobina tao aminy ny voanafafinao matoa zavatra hafa ny navoakany fa tsy fahasoavana. Inona natao raha te azo vokatra tsara amin'ny zavatra fafy? Tiako iroborobo amin'izay hamafazako azy ny soa. Mamafaza betsaka fa tsy maintsy misy androbony ireny, na rehefa tsy hitanao tsony aza matetika koa ny zavatra ambolena mila tondrany. Tondrany ino? Aiza no avitanany izany? Aza mamafy voa amin'ny tany vao raha tsy ho afaka hanara-maso azy ianao. Raha ny fahalalako nambara lainga be dia za mihitsy ny diso safidy nanasoa olona tsy ampy fanahy. Nambarany koa anefa hoe tsy maintsy mbola mokatra ny soa nafafy raha tondrahana. Ireo izay nafafy amin'ny tangazana kosa dia ho fatimonika, mambole, mamafaza, mandra fahaza maniry ody. Marina tokoa zany. Rehefa mamboly zavatra ho fafinaretana fotsiny dia mamokatra be. Raha fitinina dia hoe mambole ho fafinaretany hafa dia hiody fahasambarana, kanefa tsy fafinaretana ho an'ny hafa kory izay nafafiko fa maika ho pasy fanenjehana aza no azoko. Indrisy matsy. Fa inona no mitrangy? Toa rory foana ianao tato ato izay. Tsy ahita teny firy. Tsy hitako re izay ambarako anao e. Fa tsy mifanaraka mihitsy nga ianao sy tantely e. Tsy misy olana izay ka. Raha ny fantatro mantsy dia tsy mifanerasera tsony ianao sy tantely tato ato. Marina izany. Ka inona ary no mahory ianao e? Moa tsy efa nifona taminao izy fa ianao mihitsy ny tsy nentana anaiky azy. Ny marina nge tsy ilaiko akory ny fonany e. Nahoana? Moa tsy hainao ilay fomba fiteny hoe mendrika vela avokoa ny eloka rehefa ny meloka mihitsy no mibebaka. Nalay mahazatra hoe ny eloka ibaboana mody io rariny. Raha efa nanameloka azy tamin'ny tsy nety vitany dia efa namela azy koa tamin'ny fonany. Saingy mbola tsy nanameloka azy ka tsy mila ny fofonany. Fa inona ary tsy fanarahanareo e? Ny zavatra rehetra tsy nataoko kanefa nanamelohany ahy dia tsy azoko avela. Saingy efa nifona taminao izy. Tsy nety namela ny elony ianao ary manameloka azy ianao matoa tsy mety mandray azy amin'ny fo madio. Mandrindra raha mandinika ianao dia tsy izay ny fitsaranao ahy. Mangataka famelana amiko izy satria mihevitra izy fa namela ny eloko. Ny marina dradradradraiko injato io narivo anefa dia tia.
Tsy manana elika na dia iray aza mila famelana avy aminy satria tsy mbola meloka taminy izy ny meloka amin'ny tenany satria manameloka olona tsy meloka ka rehefa voavelany ny elony amin'ny tenany dia mandray azy fa hono Arlandy ahoana izay sary raha mitoviny amin'ny ato an-tsaiko ny ao mieritreritra ao na dia mifandiso fa inona ny ao an-tsainao mba manironiry hosotsika amin'ny lalindalina kokoa fa mandroso ny fotoana za mbola mandinika lalina ka mbola tsy tapa-kevitra ve ianao sa misalasala amin'ny fitiavanao sa tsy mahatoka ny fitiavako na zana ianao dia tsy toy izao tsony amin'ny ho avy tsy ho elakory manay asao dia tsy toy izao tsony ianao ka amin'izay fotoana izay mbola ho vitako ve ny tianao toy izao raha tsy miova ve dia tsy hiova koa ianao raha miova ve dia ho tia toy izao ianao landy feno fisalasalana nge ianao zany sika ngeka ndrafitra sy amefy no avintsika araka an'izay tiatsika dia akinina amiko rery ve na akinina aminao rery tsy matoky tena feno satria nahoana ka satria fantatro fa tsy ampy ny fitiavana entina mamakivaky ny fiainana fa ny fanapahan-kevitra ny zava-dehibe ka tsy tapa-kevitra zany ianao tsy tapa-kevitra satria dadabe ahoana anaka toy n'ilay resantsika hoe tsara ny manao soa asoa atao le venam-bola fa ratsy atao loza miantonako ka raha ny olona tsy mahalala ny soa atao azy no anaova-tsoa dia le venan-dozy zany satria anenjika anao izy saingy tsarovy fa tsy misy manenjika eo aloha fa ao ariana foana ny mpanenjika tsy ny anaovanao soa iny no anao soanao tsaro fa tsy manam-potoana sy fomba amin'linareo nanao soanao akory ianao izany ny evin'le fitenenana hoe ao Andriamanitra maly soanareo fa tsy izay ny fanontaniako fa nahoana ny misy olona anaova-tsoa nefa dia mankahala sy manenjika anao ianao nefa mihevitra ny anao soa sy hanavitra azy indrisy mantsy maika ny mbazy ny soa ataonao ny toe-tsaina sy toe-panahy entinao nanao izay nataonao no sorina any amin'ny fandraketana ny zava-bitanao ny fahaizanao miaritra ny tora-bato ataonao koa tsy mahay vandanjy sehatra sy fanadinany reny efa azoko avokoa reto ny fehipetra hahafahana mandray anjara amin'ilay fifaninanana dia ahoana no ataoko aleo atsony mandrindra dia izy no asaina miresaka amin'ny tantely tsy atao fantany hoe zany naniraka ny mandrindra dia ho lasa mpifaninana ve za sy tantely inona nefa no azoko atao tsy aninona fa tokana ihany ny tanjoko amin'ity no anatotosako ny valifatoko mila fantatro na andray anjara izy na tsy eo no alalako ny ataoko izay atrarako ny tanjoko raha mbola azoko atao na dia isamborako volabe aza resaka somary sadakatra ihany anefa ianao andrandrana indray ve mono anafenana losolo fa ahoany ohatry ny manahirana fa tena tsy azoko mihitsy ny toetra ny landy fa maninona ny toetrany to hitako amin'ny fihetsiny hoe tia ihany izy nefa malaina iroso amin'ny fanambadiana
tomatimatin'izao fanampiana manodidin'izao foana izy ka tsy teo voafatotro ny tokantrano tsy dia afaka mamalanao e ny antony dia tsy haiko izay fifampitondranareo asa koa efa mifantatra tsara landy ianao e tsy azoko indray miresaka ihany dia fantatra ny momba ny landy raha mahay miresaka aminy ianao dia fantatrao izany efa elany miarahana Islandy saingy mbola tsy fantatro izay eo an-tsainy mahakasika ny mavinay marina dia efa nandroso tamin'ny mazava ny faniriako sy ny fikasako nefa valy teny tsy mazava ny nataony fa inona ny olana fantatro loatra mantsy raha ilandy raha tsy tianao izy dia efa nandahatra amin'ny voalohany ny zavatra andrasany aminao kely angambany matoa izy tsy miroso ary mety afara amin'ny fiamorany azy izany inona izany zavatra izany tsy afaka mimalainao aho satria ny tadiavina aminao sy ny tedaviny amin'ny hafa tsy mitovy ny hafa ahoana moa izay ny lehilahy niaraka tamin'ny teo aloha ve ny tianao ambara ohatra iray izay nefa zaoka ihany koa ny tantara aminao izay miainana fantatro azy dia tsy misy azonao ambara mihitsy ve tsy ny tantarany fa izay mety andrasany amiko mifantatro dia tokana ihany mila olona mahafantatra sy mahalala azy tsara landy vao miroboka ary na inona mety endriky ny fiarahana vao mainka maizina amiko mila manam-porofo amin'ny landy ianao fa mahatoky azy tsisy fepetra vao manolotra amin'ny fiainananao izy efa mitorofoko taminy angefa tia azy amin'ny foko manontolo ahy mahatoky ny lazaiko anao fa tsy tia karaha ilaza aminao ary aho hoe sarotra ny mahatoky olona ny tena aza indraindray sarotra atoky olonako dia tsy ahazo ny foana ianao indrindra tandrimo mandainga mandainga hoe mody matoky fantatra loatra izy ka tsy hanoro voananao nefa tsy haiko izay mety hitondrany ianao fa toy ny inona moa tia mahatoky lazainao angamo izany azo foronina fa tsy mivoatra tsy kelikely iny sarotra be izany resaka izany fa anjaranao no mitady amin'ny fomba kanao fomba landy ahoana manahoana manana fotoana fosa maika be misy nanao anga eny misy resaka kely tika atao aminao eny ary miaino anao ary miala tsiny fa somary miditra kely amin'ny fiainanao raha mbola sitraka ao dia tsy sorona manoro hevitra anao entony teninao ary misaotra anao ny ona tamin'ny fiainao azy na dia nresaka tamiko izy fa misy inona raha foezina dia hoe tianao hony izy nefa nitsitany izay atao manahirana azy ianao ka izao no tiako ambaranao diny ihany ny atao fa tsy mitovy ny olona rehetra misaotra misy fiteny izay manao hoe azafangaro dia ilasinanio fa ny fihetsika ataoko amin'ny rehetra dia mandray sy mamaly izay fihetsiny amiko fa tsy mifihetsiny akory no amin'izay mahazaha misaotranao ny hainao tsy manan-javatra fa olona zaina aminao fa tiako fotsiny ny alalanao izay resaka ny fanaovanay vaky mihitsy tia ny lohako soa ihany aloha fa amin'ny tompona andraikitra ambony amin'ny fikarakarana amin'ity fifaninanana ity Katerina namako roa izy ny sikajy ny fifaninanana olona roa ihany no raisina amin'ireto tsy mandoha vola 5 kosa ho an'ireo mandoha vola lafo be izy ity nefa manamora ny fanatra tsarako ny tanjoko ny mahatsara azy koa dia averina ny volan'ilay olona raha very eo amin'ny sivana izy tsy maintsy manampy ahy Katerina ny fomba ahitako ny volany olana izay andresendahatra ny tantely andray anjara zao ny tena maika tsy maintsy miangavy amandrindra
izay sy izay no metsoko anao e ndao mba handray anjara amin'ny fifaninanana io so mba mahazo dia miaraka makany andary tsy manana fomba ahafahana manao izany ary tantely sady tsy natao antsika koa no miaraka makany andafy izany e aleo ianao ihany mandray anjara dia mirary ianao misoma tsara so ny fisiko koa no anakina ny masoandrom-piainanao rafitry tia ny fanatanterahana ny tetika fa ity kontra sarotra ahazoko an'ilay volany loza dia hosahako ve Andriamanitro nefa raha hevitra amin'izao dia tsy misy hevitra anatratrarako ny tanjoko tsony na mafy namora dia tsy maintsy ataoko e ampahafiry ny mafy efa nizakaiko anefa io e io ihany koa ny fomba ahazoko sy ahafahako tamin'ny gejany 5 taona lasa ary mba amonjeko no aviko amin'ny 5 taona manaraka malomaloka angezany zanako izany ie malomaloka tokoa fa misy inona falsahirana ohatry ny teradasime tsy azoko toy ny resaka ny fanaovantsika re le nampalahelo ahy neveriny olona ny toaviko fananao ratsy azy tsy efa taminao ve zany fa za misainako izay any an-tsainy ihany fa izay nataonao jerena dadabe moram-bary izany fa sarotra toto-saina fa nahoany satria tsy izany natratrarako ny tanjoko fa inona mihitsy anefa ny tanjonao aloha tahaka ny olona rehetra manao soa indrindra amin'ny olona tiany menjanja fakasitrahana ve sa mila tambiny tsy ireo rehetra ireo fa inona loatra tsy voateraka sitraka akory ny olona ny soaviny rehefa tsy nahatsapa fanasoavana akory izy fitsimbiana tokana no andrandraiko amin'ny lanitra dia ny mba tsy hitorahana izay ny soaviko vato ary koa tsy heverany fa izay tsy nety rehetra tamin'ny fiainany dia noho ny nataoko indrisy anaka nisy adsoanao goavana koa nge tamin'izany saingy tsy tsapanao izany atsoko iano ho aminao inona no atsoko za zay nandeha tamin'ny fotsotra sy madio tsy nahay nandanjalanja sy ny feny fitiavanao ianao teo ampanaovana ny soa kangamo tsy hoe tiava amin'ny fo madio manomeza tsy misy tambiny mariny izany saingy amin'ny olona mety ho afaka hatsapany soa atao azy ihany tsy izany koa ny eny disoko aminao fa inona ry dadabe diso tia olona sy mandray andraikitra loatra ianao ka nidirana ohatramin'ny bitika indrindra le fiainan'olona izany tsy miandry any-taniny ianao fa avy azany dia manao izay fantazao tsy miandry angatany ianao fa avy dia manome izay rehetra nananao tsy miandry azy hibabika ianao fa avy dia mamela ny elona tsy miandry antsony ianao fa tonga ao amin'ny fiainany mandraka riva zany rehetra izany no olana satria mantsy everin'ilay olona ny feny fiainany manontolo ianao disy tokoa saingy ranondraraka tsy azo rofina ntsony izany ho le fitenenana ray izay manao hoe adsoana lehibe ny manome ny fitiavanao ho an'izay mitady ny akinga an-tsainao izany ny toetra ny zanak'olombelona anaka tsy mahay mankasitraka an'Andriamanitra tsy azoko loatra za nge tsy Andriamanitra tsy Andriamanitra ianao fa tandindon'Andriamanitra amonjy izay olo mifanena aminao kosa rehefa tsy nankasitraka anao izay nisoavinao dia tsy mankasitraka an'Andriamanitra izay ka izy koa nge tsy mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy tsy mandiny tena izy ary tsy mpandray anjara amin'ny fanaovana soa matoa tsy malala ny tsara sy ny ratsy
sao dia tsy ampivavaka kosa e. Fa inona no atao hoe vavaka aminao e? Miresaka amin'Andriamanitra ka. Mahazana ny olona rehefa mivavaka dia mangataka. Misy karazany io anefa ny mangataka. Na maro akory azy. Fa raha ny mivavaka ny tena resana dia tsy mangataka aminahary fa manolotra mifanahinao ho tantanany kosa. Ary ny olona mivavaka dia mahay manome fa tsy mangataka lavo izany. Fantsiaziko dia le hoe nanomezanao tsinia tamin'ny soa nataoko. Diso ianao satria tsy mpanomela nomenao ka tsy hankasitraka velively izay atolotrao izy. Manaraka izany eno tsara ty olazaiko anao ty dia ho tsapanao ny lanjany tena. Tena tsy nentina indray anjara mihitsy izy. Dia mbola tezitra amiko ihany ve izy e? Dia nanjary olona be lolo-po toy izany ve izy iny? Nefa ny ka tsy toy izany mihitsy ny nalolako azy e. Aleo aloha nomina n'ity fifaninana ity e. Ny ho avoko tsy maintsy banjinika dia tsy ninaiky azy izy. Dia marina tokoa ve fa hoe manahy izy ny tsy azoko ka izay ny tsy hanaovany an'io? Asa? Araka ny filazany dia mifanoto vitany izay. Ary ny fitiavany ihany no andeferany amiko. Fa raha ny marina dia tsy mety aminy aho. Tonga saina tokoa angamba izy ankehitriny ka tsy te hiaraka asa amiko intsony. Lazawary. Raha mandeha ny andalana ianao ka misy olona tsy fantatra ao mandeha ho anoloanao, no ny olona io tsy mangataka aminao, asa ho isakafo io olona io. Inona no havaliny ianao? Tsy ny havaliny ianao akory aza fa ny ao an-tsainy. Maro ny zavatra andala ao an-tsainy ao anatin'izay mitselatra, ary andany fanasanao izy. Marina loatra izany. Fa raha mangataka taminao izy ka nandrasanao engavo sy talao mafy vao nomenao kely, hitosatosaka ny fisaorana sy ny fankasitrahana, ary azo fisaorana hatramin'Andriamanitra mihitsy azy. Maro ny ady sokra izany. Raha manan'olo teny ianao ka nanao adosoana lehibe izy, eny na tsy ny olo teny aza ka tonga any aminao izy angataka, idinao nefa mivaravarana. Jera fa ataony amin'ny fomba rehetra izay anokafany anio, ahenonao fangatahany ianao amela ny adosoana. Fa raha no mifanohitra amin'izany ny zava-misy, ianao ny tonga any amin'ny varavarany ary milaza aminy avy hatrany fa tsy mitana lahelo kely akory tamin'ilay tsy nety vitany, dia iomeanao izy ary hevitra aza fa mpandresy eo anatrehanao. Fa ianao amin'izay dia olona tsy misy antony, ka na ososiana azy dia ianao indray mandady aminy, ary tsy salasala akory izy amierina nefa tsy nety vitany taminao. Misy omparatsy tahaka ny alika ve ampitoviana amin'ny olona? Tsy manambitika nefa misy tsara sy mahatoky ary tsy mitana lahelo toy ny alika. Fa ahoana? Ny alika rehefa nyty olona ray izay neveriny tompony dia mahatoky ary tsy mamadika. Na arinany amin'ny toerana farany lavitra azy izy noho ny fankalana azy izany, dia tafody any amin'izay nonenany foana, mbola hitady fitiavana. Ka fona alika izany ny foko? Raha ilazany izany ianao dia ndeha ataoko hoe fitiavana alika. Fa ahoana? Matetika koa ny alika tsy tiany tompony, fa mpandalo no mitsiritra azy. Izany ve tsy tahaka marina? Izay nitiavako tamin'ny foko tsy misy pentina toa tsy manisy vidin'ny fitiavako sy ny torohevitro, fa ireo mpitazana no mitsiriritra. Sambatra hono izay tiavako nefa ireo nitiavako toa tsy sambatra akory. Raha voainao tsy mandondona ny olona ray
dia hevitra ny tranonao baranany izy. Raha valianao tsy manontany nilazanao mpanoko sikety, raha omenao tsy mangataka everiny anariny fako na rena-dala tompo izany. Rano tsy mangetaeta no omenao rano anasany tongotra izany e. Kivy a dadabe a, izany resaka izany maika hanosika handray fanapa-kevitra amin'ny fanohatra amin'ny tokony ho izy. Dia andeha izany ianao? Tapaka ny hevitra fa anao sy ny ilay fanekena e. Inona tsara moa izany ilay fanekena? Any ankizy olon'ny toeran'ny Katerina anao ny asany ao anatin'ny 5 taona ho avy. Aiza? Araka ireny efa voalazako anao ireny e. Any amin'ny toerana sarotra iainana satria be dahalo be. Inona nefa manosika anao mazany? Fa moiza-po? Mba andehanany tantely any ampita? Andeha atao hoe tsy izany rehetra izany fa hafa mihitsy. Dia ilozanao any izany ny zavatra rehetra? Fa nisy na dia iray aza ve tsy nandao ara nahita sy ho any tenany? Mety misy ange izany. Mety misy mila anao saingy tsy santeny. Na dia misy na dia iray aza ny talon janonako dia nyzany na raha mbola tsy diso aoriana. Dia ahoana ilay fanirinao andeha fantantely any ampita? Izay ve izany dia anoizanao ny fianakavianao sy ny asanao rehetra e? Raha ohatra ilay olona mitazona afaka mpanadino any fahasambarana tokony ho azoko, eo ampanatotosana ty adidiko ty dia nyjanona. Nefa koa io raha mahalala fa mahasoa any mandeha any dia tsy sakana izy. Fa adidy ahoana moa ny andefasana ho any tantely any ampita e? Satria efa nampanatenako azy fa tsy maintsy mbola ho any izy na dia tsy tanteraka aza ny dia ny saika ho any farany teo. Dia anaovanao sorona ny fiainanao? Ny fitiavana tsy mba sorona. Ary ireo olona ty ianao ka? Ireo tsy mahafoy ianao? Ataonao sorona? Fitiavana azy ireo koa ny andehanako e. Raha misy ny tena tia dia hivavaka ho ahy isan'andro. Fa ireo hafa izay afaka hanadino ahy dia tsy mendrika akory ny janonako eto e. Mila tsapaina ny fitiavana. Vita ihany iny. Efa nateriny tantely avokoa ny mombamomba azy sy ny atota taratasy ilaina amin'ny fikarakarana ny diany. Dia ny hevitra tokoa mantsy izy izao fa ny fifaninanana nataony na fahanandeha. Efa nametra ny Katerina mba tsy laza amina inona na inona. Raha tsy efa rehefa tonga izy. Andeha hanomana ny entako fa za koa ty efa andeha. Rehefa tonga avy any ampita ny lehiben'ny Katerina vao ataony famindrana ny asany amiko. Izay vao ampianariny any asa. Ary taratasy landy any izy izany fa eny tsy omeko tsiny ihany aloha izy ny findaiko moa very dia tsy afaka nifandray tamin'ny mihitsy ako. Za raha teo tany amin'ny tany tsy misy olona fa raha tandro vao afaka hikarakarana izany. Aleo aloha sokafana e. Ary tatiny ny afaka omaly any izy izany e. Any ianao, miala tsiny aho manoratra ho anao, tsy afaka hiandry ny andro iverinanao anefa aho fa tsy maintsy hanainga an'io. Nahita asa mantsy ary tsy maintsy handeha an'io izahay. Mety ho raika hatramin'ny 5 taona no andehanako. Mametraka amin'ny veloma mandra-piaona aminao Andriamanitro. Dia lasa tokoa ve landy?
nahoana izy ny tsy mba niresaka n'izany tamiko momba n'izany asa izany e. Nefa inoko fa efa fantany talohany nandehanako izany asa izany. Inona ary ny dikan'izao? Tsy tia avy izy ary vita treo koa ve ny aminay? Tena badenina marina. Dia izao ve ny nataon'Orlandy landy e? Tena tsy naposiko. Zay telo volan'izay a, ka inona vaovao? Tsy dia nisy ka nangingina teto e. Misy zavatra tsy naposiko nefa mampalahelo a. Inona? Ve ka Landy hono no nanao izay nahazoko ny faninanana iny? Nisy vola be nalohana hono tamin'izany? Tsy mbola niantso any Landy mihitsy ny hatramin'izao. Vao tonga dia natsoa ny mpikarakara ny faninanana iny dia nilazany azany vaovao izany. Ary iny tia mampitanondrika anao e. Tsy misy ka. Mba tia hiaona amin'ny Landy a. Isaotra azy. Mba tiako fantatra ihany koa ny nahitany an'ilay vola be atapitrisana nandoavany anio e. Mba azonao atao ve ny miantso azy? Azo atao fantany hoe avy amiko, sady misy fanomezana kely ho anareo roa koa ao e. Fa manino ny tianao e? Tsy fantatro ka, fa ngahy ianao tsy afaka miantso azy. Fa misy inona e? Ity re misy taratasy nomeny ahy efa ely. Tsy navela nosokafako raha tsy hoe rehefa tonga ianao hony. Taratasy? Dia tsy niaona intsony ve nareo roa taoriana izay? Dia tsy mifampiantso ny telefonina koa? Sokafo e? Ino sokafo ka? Tsy tia hita izay ao anatiny ao a. Fitiavana alika. Tantara nosoratany Ibrahim Tsambola Masoandro. Ireto avy no nanomiaina ny tantara. Sitraka, Saondra, Branch, Andry ary mbola ranto. Nanantotosa Branch Tsambola Masoandro. Nandrindra ny ary teknika Aina Raherilala. FM 105.